Zay fiatriana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana baccalauréat 2024 izay indrindra dia fantatra fa ankizy lahy manodidina ny 220 taona izay mpiadina ara-panatanjahantena no namoy ainy taoriny ny fiatriany izay adina izay indrindra tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny zoma lasa teo jerentsika ary ny sary. Mpianatra iray niatrika ny taranja fanatanjahantena tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny zoma lasa teo no namoy ainy. Torana rehefa avy nanatanteraka ny hazakazaka nataony ity tovolahy hanala fanadinana baccalauréat manodidina 220 taona ity izay mipetraka eny amin'ny faritra Ambohimanga kely iny. Efa nanomboka tamin'ny sabotsy zany zay nanamarina ny zavatra iny dia androany zany vao confirmé tanteraka ilay izy fa maty tokoa ilay ankizy satria indray aman-dreny mihitsy no fandray aminahy dia eto aloha dia mirary fihaononana ho an'ny ray aman-dreny zanao zany zahay fahoriana maso amin'izareo fa teto moa zany ilay izy efa torana teto dia nataonay daholo ny premier soins rehetrarehetra dia efa misy dingana izay tsy maintsy andefasana anazy amin'ny hôpitaly dia nalefa atao amin'ny service réa atao amin'ny ACRA izy izay mbola izay ary ny hariva mbola namangy azy tany anatin'ny any izy mbola hoe miaina tsara salama tsara tsy hoe ana fa mbola reraka fa ny telefôny azoko zany tamin'ny reniny mihitsy moa no nazoko vantana ankeo hoe 30 minutes après natonga vantany an-trano izy no maty. Mila manao fanazara-tena ireo mpianatra hiatrika ny taranja fanatanjahantena pratika ary tokony izay zakany aina ihany no atao mba hialana amin'ny loza mety iseho raha nambaran'ny dokotera Janirina. Torohevitra zany aloha voalohany indrindra aloha zany tena mila l'entraînement moa izy zany efa tokony efa taloha be natao hoe fanazara-tena fa rehefa tonga ety amin'ny terrain aloha ngamba izay zakany toe-batan'ilay ankizy ihany no atao fa misy ankizy zavatra hitanay koa zao mety torotoroiny ankizy fanafody ihany izy hoe mampatanjaka dia manao zavatra mihinan-kinana fanafody ihany izy dia rehefa tonga eto izy dia manao effort nefa ny toe-bata tsy efa naraka amin'izay dia possible misy trandrany-javatra fa ny torohevitra zany izay zaka ny vatana ihany atao dia manafana vatana amin'izao andro mangatsiaka izao. Matetika ireo ankizy lahy miatrika amin'ny fanatanjahantena no iaran'ny olana eny am-piatrehana izany. Raha teto amin'ny kianja Mahamasina dia efa nahatratra 4 ireo lehilahy nalefa teny amin'ny hôpitaly tao anatin'izay fotoana nanaovana ny taranja fanatanjahantena nanomboka ny 27 Jiona. Miisa 5 isan'andro ireo mpitsabo ny fanome tanany eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina mandra-patapitry ny adina fanatanjahantena pratika ny 17 Jolay ho avy izao.